Entina hitsinjovana ny fahasalamany mpihinana no antony amohan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono isan-taona ny lalàna mandrara ny asa Jono manomboka ny voalohan'ny volana Novambra hatramin'ny 1 ny volana Martsa. Vanim-potoana mampirongatra ireo karazana lomotra tsy hita maso miteraka fanampoizinana ho an'olombelona ka mahatonga ny tsy fahasalamana na fahafatesana mihitsy aza izany. Nahitana tranga fanampoizinana ara-tsakafo anefa tany vatomandry tamin'ny alalan'ny fihinanana ankiho na requin amin'ny vanim-potoana fanakatonana ny asa Jono toy izao. Tsara ny mitandrina ny rehetrarehetra nareo mpanjono zany maka an'ireny trondro reny fa indrindrandrindra atsika olombelona izay misakafo an'ireny hazan-drano reny fa tena miteraka fahavoazana ho antsika reny. Raha zavaina ara-tsertifika tsotsotra le izy dia io karazana lomotra tsy hita maso rehefa tonga ny vanim-potoana mafana dia miteraka felany le izy, mamono le izy dia riny le felany igny no hoanin'ireny sardine. Dia eo amin'le chaîne alimentaire na rohy mpifandraisana ara-tsakafo ho an'ny hazan-drano dia aty amin'le trondro vaventy na ireny ankiho reny zany na le trondro zay maventy zay anatin'ity sary ty dia any vao tena misy fiantraikany amin'olombelona le izy. Ny antony dia indrindrandrindra le taova ao anatin'ny trondro sy ny nofotra ny trondro ary ny lohany dia tena tsy tokony hoanina mihitsy ny ary voarara mihitsy fihinana reny rehefa tonga ny vanim-potoana izay voafaritra ao anatin'izay lalàna zay. Dia etona zay dia magnentana atsika rehetrarehetra mba ho samby tompona andraikitra amin'ny trangan-javatra ohatran'ireny fa ny mampalahelo dia efa miseho le ka mitranga zay vao taitra ny rehetrarehetra kay mahafaty an'ity zavatra ty. Ho an'ny mpanjono manokana mety efa maro ny mahafantatra fa ho antsika mpihinana rehefa mety trondro eny an-tsena dia tonga dia mividy dia misakafo. Fa tsara ihany zany zay ho aparitaka eran'ny faritra moa ty zavatra ty any amin'ny district sy ny commune zay indrindra misy ny ranomasina reto afisa azy reto mba samby hamaky mba samby hafantatra fa rehetrarehetra daholo ny karazana hazan-dranomasina zay mety miteraka an'izany fahavoazana zany amin'izao vanim-potoana izao. Fa tena zavatra mandoza dia le famoizana ainan'olombelona fihinanana hazan-dranomasina zay dia zavatra tsy tokony misy raha voarika amintsaka ny sy-andavana zay fepetra zay apetraky ny ministera. Saika ireo fari-dranomasina eto toerana no voakasika ny trangana izao toe-javatra izao toy ny tany Atsimo andrefana, Vatovavy Fitofinany, Atsinanana, Analanjirofo, Sava, Diana ary Boeny. Manana ny andraikiny avy ny rantsa-mangaika ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono rehefa mivoaka io lalàna fandrarana ny asa Jono io. Zany hoe zany lefa mivoaka io lalàna io zany dia ny andraikitry ny rantsa-mangaika ministera aloha dia amin'izay fagnentanana aloha tsy maintsy mampafantatra ny olona tonga ny vanim-potoana reto daholo ny zavatra hazan-drano tsy azo hoanina amin'ny vanim-potoana zao dia misy koa ny fisavana eny amin'ny tsena fanaramaso eny amin'ny tsena mba tsy hiparitaka eny amin'ny tsena ny hazan-drano zay efa voarara tsy tokony hoanina. Dia agnatin'izay koa zany rehefa vokatra miainga avy any amin'ny faritra dia tsy maintsy misy fanaramaso zay raha hoentina itety Madagasikara ho hoan'ny malagasy. Marihana fa paikady ahafahana mandanjalanja sy mifehy ny fametrahana ny vanim-potoana fanatotizan'ny hazan-dranomasina mba ahafahana mampitombo ny vokatra ny fanakatonana ny asa Jono toy izao fa miverina azo jonoina indray ireo vokatra ireo rehefa tapitra ny vanim-potoana mafana mahakasika ireo vokatra misy pozina ireo.